ny 4 janoary idéal soa eo amin'ny sehatry ny fandroatana tantara foronina dia anarana tsy zoviana maro ny hoe idéal soa mpanoratra nanana ny lazany ary isan'ireo namoaka boky maro tamin'izany asa fandroatana izany i Rapatsalahy Paul na idéal soa ny taona 1970 no naterahany tao Ambodivato Mahabo Ambohidratrimo nianatra tao amin'ny école officielle de Mahabo avy eo nanohy izany tao amin'ny école régionale de Mantasoa izay sekoly nanana ny lanjany tamin'izany fotoana izany rehefa nahazo ny diplôma CESD idéal soa ny taona 1970 dia nanohy ny fianarany tao amin'ny sekoly Le Mire de Villiers Antananarivo efa voalaza teo aloha fa ny fandroatana tantara no tena nahalalany maro an'ity olo malaza iray ity nahatratra ampon'ny maro ireo boky navoakany ka isan'ireo nalaza ny dokotera Ravelona ilay kintana mainty vinanto 4 fantsika 5 teo amin'ny 20 taona izy no nanorina ny trano fanotana Primitie Takarivo sady mpanoratra no mpanao gazety idéal soa ny gazety Takarivo izay naoriny tamin'ny taona 1770 niaraka tamin'ny Émile Laparson no nandratany izy raha teo no niandraikitry ny fandroata ao amin'ny gazety io akoatra ny mampanoratra sy mpanao gazety any idéal soa dia isan'ireo angadina nanana sy vinahitana ny fanetsiketsehana ara-javakanto ihany koa izy tamin'ny taona 1970 i Rapatsalahy Paul no malagasy voalohany nikarakara ny Miss Madagascar ka nahafahany ity farany nandray anjara tamin'ny Miss Monde tany Royaume-Uni ity olo malaza iray ity no voalohany nanorina ny maison de disque et d'enregistrement de Madagascar ny taona 1970 4 janoary 1770 fifampiarabarana hatratra ny taona natao teny amin'ny lapana Andafiavaratra ny ministra général Gilles Andriamahazo no nitondra ny teny firarintsoa any général Ramanatsoa Mivady